Pejim-baovao hafa kosa no anoizantsika ny vaovao amin'ity alina ity dia ny Akon'ny fahatsiarovana ny tolom-panafahana 7 martsa taona 17 sy 700 tany amin'ny faritra. Nanolotra omby ho mariky ny fanajana sy fankasitrahana ny bekotro maroholatra sy ireo mpikambana avy ao amin'ny GFFM tao Mampikony ny pasteur Maihol. Ny andindin'izay. Nahatsiaro ny tolon'ny Maihol fo ihany koa ny vahoaka ny Mampikony ny 17 martsa lasa teo. Nandritra io fotoana io dia notoloran'ny pasteur Maihol omby ho nofokena amin'ny tampim-pihavanana tamin'ny alalan'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara tany izay voafidy tamin'ny alalan'ny antoko GFFM na gideona fandresenan'ny fahantrana eto Madagasikara. Ireo bekotro maroholatra sy vahoaka marobe nanatrika izany araka ny fampanantenana nataony tamin'ny fandalovan'ny tany an-toerana tamin'ny faran'ny taona. Mankasitraka nareo bekotro maroholatra izay tonga eto. Angamba afaka fotoagna fohy ho tonga eo ny fagnomezanay voninahitra anareo ray aman-dreny izay tonga manatrika eto. Misy nofokena mitampihevana izay natolotra ny antoko GFFM filomboninahitra pasteur Maihol. Omby ray hawatany nofokena mitampihevana hatolotra ho an'ny député GFFM eto amintsika androany. Mariky ny fagnomezan-kaja, fagnomezam-bogninahy. Mbola mitony tolon'ny malagasy tena tia tandrazana hoy ity solombavam-bahoaka ity satria mbola misy ireo manam-pahefana sy mpanao politika izay ampiasain'ny vazaha ankolaka entina anjanahana amin'ny fomba hafa sy vaovao ny vahoaka madinika. Sy mora zany mamoaigny ho an'ny tandrazana zany. Ireo razam-bentsika izay namoaigny mba azahoantsika fahalalahana sy fahafahana iaigny am-pilaminana, tsy misy teritery, tsy misy ny asa anterivozo, tsy misy ny fangejana amin'ny fahalalahana maro samihafa izay misy eto Madagasikara. Na leo mieny na fony ho antsika taranaka faramandimby mba hiadana ny vahoaka ambany lanitra sy atsara ny vahoaka malagasy ipetraka amin'ny tandrazana. Nefa ankehitriny ny vahoaka malagasy mbola maro amintsika zanaka napetraka avy afara, mbola manosiosy zany fahalalahany zany sy fahafahany zany dia lasa izahay ny mpitondra fanjakana ndray no mametraka misy olo-tegnany vazaha manjanaka amin'ny fomba miafiny rehetra ho an'ny vahoaka madiniky ary tsy asiagna hasiny mihitsy ny vahoaka madiniky. Nilaza ity solombavam-bahoaka ny Madagasikara ao Mampikony ity fa amin'ny fotoana andalovan'ny pasteur Maihol ampahafantatra ny vinam-piarahamonina izay etiny dia hanomana etika goavana ao an-toerana ny antoko GFFM.